voalohany a dia misaotra n'Andriamanitra isika fa manana ty fotoana androany ity indray fotoana izay anoizantsika ny fampona an'Andriamanitra falibe isika androany satria isika ny manao fotoam-pivavahana isika dia manarika antsika eto ny tombotsika amen na dia arabaina toy izany ihany koa ianareo izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao a amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube ny tompany amangy antsika rehetra manaraka izany dia arabaina dahotsika rehetra tompoko arabaina fa tokasoa ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity ary arabaina fa nisan'ireo olona natao indray ny zava-tsolonlanitra ianao amin'ity volana jona dia avintsika ity taovamenina mafy be ary andaotsika ity akamafo an'Andriamanitra azy andaotsika hitsangana dia hivavaka hisaotra an'Andriamanitra tompandriamanitra raitsyto tompandriamanitra mahery tompandriamanitra magaga saorana ny anao izay nanome tombonandro avelomana iaina na retsehana tamin'ity androandroany ity velonay ny izahay ary anisan'ireo olona nataonao andray fahasoavana tokoa amin'ity taona 2024 ity tololo manokana amin'ity volana jona ity ary androany mihitsy ka dia misaotra sy mankasitraka anao zahay mioditra ao anatria anao zahay Andriamanitra halleloia halleloia amin'ny anaran'i Jesosy amen dia hotoizantsika ny fampona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fa entina midera azy ka itsika manompo amin'ny fono rehetra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana taovy manakoako izany taovy tena miretareta mihitsy ny etaetana ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana hira anankitelo no anoizantsika ny fotoana ka dia raintsika ny mpitarika fiderana ho amin'izay halleloia tahiny Jesosy daholo tompoko faly be izay aranompo amintsika eto satria androany dia ho tanteraka aminao ny ten'Andriamanitra hoe andray ianao sady ho fenao androany satria andefa n'ilay mpananatra ny tompo eto sa tsy izany ve tia tanana mafibetsika raha ravoravo tsara ianao tonga eto a ao anatin'ity fotoam-bavaka ity dia izao hoe manona ny fiadanan'i Jesosy izay a ho velombelona indray ianao a hitombo indray ny hafanganam-pandehan'ny faherezanao manompo an'Andriamanitra irehitra tsara ny hafanapo ao anatinao satria androan'ilay mpandinika ny fony miaraka amintsika eto a ampitombo tsara ny etaeta ao anatinao Jesosy sady izany ve dia andaontsika hideran'Andriamanitra irehitra isika androany a tsy hoe irehitra manahoana akory fa tena hoe irehitra ny ao anatsika Jesosy ilay manositra ny fanasiny hery ary ny afo ny anositra anao androany a ary matoko sy mino fa dia ho feno indray ianao androany averiko ihany ilay tenitery aloha ka andaontsika hiara entanetana iravoravo amin'ny alalan'ireto hira roa metsiketsika reto dia tena mandray sanjara ianao tovy afapo mihitsy ny tompo tonga eto ianao hoe tia izaho Jesosy a tsy olona mantsy ny andehanantsika eto sa tsy izany ve fa iza ny andehanantsika eto ka na roa na telo izy izy mivory amin'ny anarako dia efa eto izy a efa teto melohanao izy ary fatany ny atao anao androany fa andao alohanao mifotsonytsika dia hitanao nao ambadika izao lasa tsika Hey!
Assura que valina was Jesus. Assura que valina para nós. Aleluia. Titania, no feno não me tafutava. Mirei Titania, fude. Não me bateu. Titania, no feno não me tafutava. Mirei Titania. No feno não me tafutava. Virei Titania, tu não me bateu. Se tu bucasse, di quanta gana le Titania, tu fai nulla mi tafutava. Virei Titania, tu mi bateu. Titania, tu fai nulla mi tafutava. Virei Titania, tu mi bateu. Titania, no feno não me tafutava. Virei Titania, tu me bateu. Titania, no feno não me tafutava. Virei Titania, tu me bateu. Titania, no feno não me
fanamasina ny anao an'izany ao anatin'ny tiry ty a asalato ny an-tananao dia ho fafay amin'ny fanamasina ndeo tsika iaraka hiteny amin'ny fanamasina tena maminay ianao fanamasina tena tianay amin'ny fonay rehetra ianao oka ho tenimpolonao izay fanamasina oka tena trano fomenanao ny ato anatinay tanterao amin'ny tenanay tanterao amin'ny fiainanay le Galatiana 5:22 androany amokatra izay irehetra izay alleluia 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 etenao fanamasina amen amen sotranao izay fanamasina andotsika hivavaka amin'izao fotoan'izao mangataka ny fahafenona ao an-trano izay fanamasina alleluia alleluia misandraty etenao fanamasina ianao le tsara indrindra ianao le mpanorotsaina ianao le mpampianatra tsara indrindra alleluia 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 makasitraka anao izay fanamasina amen amen tena vavahan'ny fonao rehetra ianao ary azonao asandratra mafimafy kokoa izany ananiteninao a tena asandrato ny feonao asandrato ny feonao dia tena seho mitsy hoe mangetaheta ianao tsisy androany a oka tena irehetra ao anatin'ny fonao hoe fanamahery nomenantsika fa tsy fanahosy tena oka ianao angetaheta amin'izao fotoan'izao ndeo tsika hiaraka lavatra ny feontsika amin'ny alàna ty androany hoe fanahy eo milanao ao Fire.
fanamasina fa eto ianao anositra anay ianao sady amelombelona anay nampandresy ampirehitra ianao anatinay ianao amin'izao fotoana izao fanamasina ataovy izay tianao atao mamelanao miasa izay fanamasina ataovy izay tianao atao alleluia 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 mankasitraka anao izay fanamasina mankasitraka anao izay fanamasina alleluia 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 sotra tompo sotra fanamasina alleluia samitsika makantoerantsika tompoko dia isaorantsika an'Andriamanitra izay fiderahana famizam-boninahitra an'Andriamanitra niarantsika nanateraka teo amin'izao fotoana izao tsika dia andao hanokana fotoana hanaovana vavaka hivavaka isika mba tonga antsika tena voatafy ny herin'ny fanahy masina amena zao mantsy ny sitrapon'Andriamanitra isika rehetrarehetra tonga eto io na dia ianareo izay sambany azy mamonjy an'ity fotoana ity dia nametrany tompo andraikitra lehibe ny andraikitra lehibe izay akin'Andriamanitra amintsika dia izao isika natao hanao ny asa izay efa natomboko Jesosy ny asa izay efa nataony dia asain'i Jesosy ataontsika averiko indray hoe na dia ianao sambany tonga eto azy ka efa nino an Jesosy efa nandray an Jesosy dia andraikitra mitovy no akin'Andriamanitra amintsika isika samy manao ny asa izay efa natomboko Jesosy isika manao ny asa izay efa nataon'i Jesosy amen ary matoa Jesosy maniraka atsika ho amin'izany mampanao atsika zany asa zany satria fantana fa vitantsika zany fantana fa vitantsika zany ary tokony tena handeha tokoa isika satria ame ohatra tamin'ny fomba ahoana moa natokanao lasa-piny tako zao tamin'ny fomba ahoana no natokanao namonjy an'ity fotoam-pivavahana ity satria nisy olona tonga tany aminao nitoroteny joro vavolombelona na nizara fanasana na ianao nandre toroteny tamin'ny alalan'ny radio na tamin'ny alalany ataoko hoe télévision dia tonga ianao dia ahoana zany no aminjena ny hafa dia miandranao Andriamanitra mba andeha anaton'andrelona ireny tahaka ny nanatonany olona anao dia toroho aminy amin'i Jesosy na hoe mijorova volombelona aminy ianao na hoe asao fotsiny izy mba ho tonga hamonjy an'ity fotoam-pivavahana ataontsika ity indrindrindrindra mandritra ho volana jona ray manontolo izao amen efa nazy mamaim-poana ianareo ka mizara mamaim-poana amen dia mba tonga antsika aompy satria Jesosy nefa nyteny zay lazainy dia marina be mba tonga antsika aompy dia mila ny fanan'Andriamanitra milatsaka amintsika isika mameno antsika isika Jesosy tsy re mihitsy ny momba azy nandritry ny telopolo taona voalohany fa rehefa nilatsaka tamin'ny fanahy masina dia nisy herin'Andriamanitra mipetraka tao anatiny ary ny herin'Andriamanitra iny no nitondra azy tamin'ny asa lehibe sady magaga ka dia niely tao Galilia sy ny manodidina ny lazany hoy ny Baiboly ianao ihany koa zany tsika tonga eto raha mandray ny fanahy masina feny herin'ny fanahy masina dia andray n'ilay hery entinao mitoroteny entinao mijoro vavolombelona entinao manasitrany marary ianao zay mahatonga an Jesosy ny teny hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsa amin'ny fanahy masina ao aminareo azo hery rehefa milatsaka aminareo ny fanahy masina dia lasa vavolombeloko Jesosy raha tsy mbola niraisinao fanahy masina tsy afaka no vavolombelona ianao tsy hivitanao dia hitoroteny oka re pastera tena tsy haiko mihitsy zany toroteny zany tsy vitako zany joro vavolombelona zany hitondra fanasana ary
hoe manasanao ho avy a ohatra menatra pastera menatra be a vo nytenen'ny olona hoe ialanga mpivavaka be koa jesosy tsy mpivavaka be koa ria zany ve navalinao fa rehefa mandreny fanahy masina anao dia iserin'Andriamanitra anosika anao hosa toriteny tory vavolombelony vavaka any marary hitona olona ho an'i Jesosy amen amen ka andao hivavaka arak'izay nany tanako izay tsika angatao amin'ny fanahy masina ary le izy ihany koa nge tsy hoe eo amin'ny lafiny inona re eo amin'ny lafiny famponan'Andriamanitra ihany no ilainao amin'ny fanahy masina fa amin'ny lafim-piainanao rehetra mihitsy amin'ny maha olombelona anao manompo an'Andriamanitra mila fanahy masina ianao dao tonga dia hivavaka avy atrantsika rehetra sokafo ny vavanao dao hivavaka avy atrantsika rehetra samy mivavaka izy mila felona ny fanahy masina ianao androany mba afanao manatanteraka ny iraka zay napetrak'Andriamanitra ho tanterahanao amin'izao fahavelomanao zao fa azo hery ianareo amin'ny elatsa fanahy masina eo aminareo ary zany hery zany no manosika anareo ho lasa vavolombelon'i Jesosy samy mivavaka arak'izay fanetanana nataoko izay tsika rehetra tompoko raiso ny fanomezana dia ny fanahy masina raiso ny fanomezana dia ny fanahy masina aoka tena hotafena ny herin'ny fanahy masina ianao androany ary andray fahasoavana lehibe tokoa ka amin'ny alalanao dia ho vovonjy ny fanahin'ny olona ho sitrany marary amin'ny alalanao dia ho tapaka ny ozona ho resy devoly zay nanagetra sy namatotra olona amin'ny alalanao dia foana ny herin'ny famosaviana amin'ny alalanao dia andray valim-bavaka ny tsiraray avy aoka hivavaka daholontsika rehetra aoka hivavaka daholontsika rehetra samy hivavaka folo manontolo izy samy hivavaka folo manontolo izy mivavay ianao mivavay ianao mivavay ianao misaotr'Andriamanitra ô misaotranao ny amin'ny fahasoavam-be vomanao anay fa izay zao dia irahanao ary rehefa andeha mitahiraka izahay dia ombanay ianao hiaraka aminay ianao ka dia andresy izahay aomby izahay amokatra izahay halleluia 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 miteranao Andriamanitro falehibe falehibe miteranao ataovy mafinira asandrato avy diavy ny feonao falehibe ianao falehibe falehibe miteranao Jesosy atsaka ny tananao atsaka ny tananao mahagaga ianao mahagaga mahagaga miteranao Jesosy Tompo
kiana makakiana miterana fanay masinandro mahery anao mahery anao mahery anao miterana fanahy masino mahery anao mahery anao mahery anao mahery anao aondreo ihany lomatsika dia ampiatrao eo mifontsika ny tanana tompo sotranao ny amin'ny fitokisanao ahy fitokisanao anay rehetra fa izahay tokoa dia nanakinanao andraikitra lehibe andraikitra zay tsy takatra ny saina tokoa fa iranao zahay anoy ny asa zay efa natombokao anoy ny asa zay efa nataonao mihitsy azy ary misaotranao zahay ny amin'ny toky fa nolazainao fa izahay io dia vita asa lehibe mihoatra noho izay fa nataonao Andriamanitra tsy takatry ny saina izany tsy takatry ny saina izany ary mino zay fa ny fanenao masina zay ahidinao aminay no anome heranay afanay mamita zany irakao zany koa ndreto izay fiangonana andeha tsy ana tahotra tsy ana aia fa andeha dia tahaka ny nombanao andreo apôstôlinao no ombanao anay aranao famantarana sy fagagana zao asa ataonay zao tompo amin'ny anaran'i Jesosy ho arak'izany nitranga amin'ity androandroany ity amin'ity volana ity misaotra tompo misaotra mame voninahitra anao aho amin'ny anaran'i Jesosy amen teka mafo any tompo isika dia sokafika ny baiboly jaonina toko 10 andiny 4 sy 7 sokafy vetivety dia eno tsara ny voasoratra eo hoe tsika io zany zao rehefa mandeha manao ny asa nataon'i Jesosy arano finoana azo antoka aloha fa aomby anao amokatra anao ary tia mampahery misy prime omeny tompo anao amen eno tsara ny voasoratra ity aloha le 7 mivakitsika 7 jaona toko 9 avereno 7 safady vakiko le izy tsy anareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba reta mivokatrareo rehefa irana zany tsika anao l'émission na dia olona sambany azy anao toka eto Jesosy no niteny tsy mampanao zavatra tsy vitantsika izy possible avokoa nitendretra nambaran'i Jesosy amintsika io tsy anareo no fidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba reta mivokatrareo dia ty le prime mba omeny ray anareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona amen zany hoe rehefa mandeha miasa ho an'i Jesosy ianao tapa-kevitra ny asa satria efa nomena mamay-poana dia andeha hizara mamay-poana dia possible hoe aomby anao
amokatra ianao. Dia rehefa mahomby sy mamokatra ianao dia ty le prime amafisiko mba omeny ray anareo zay rehetra gatanareo amin'ny anarako na inona inona. Ho azonao zany ny nangatanao, ho tanteraka aminao rehefa avy manao asan'Andriamanitra ianao. Amen. Dia sokafindray Baiboly Jaona 7:20 andininy fa 12. Aleo piakaro amin'ny 7:20 na ary na inona no gatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. 4:20 raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ho ataoko izany. Matetika mpitoroteny na isika dia io Jaona 7:20 andiny 7:20 sy 7:20 io ihany no tena mahasantsika hoe oare olona na inona gatantsika amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy dia ho atsika izany. Amen. Raha mangataka zavatra amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy sika dia ho ataon'Andriamanitra izany. Amen. Marina be io teny io fa azadino fa io ambonin'io teny io misy afatrafatra napetraka Jesosy. Zay le andininy 12. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino ny asa ataoko nataoniko ary anao asa lehibe noho izany zay satria zao makany amin'ny ray vitsy zay fanaovanao ny asa tompo zay. Dia le andininy 7:20 sy 7:20 no amarin'Andriamanitra ataony tanteraka aminao. Io le prime. Io le prime ka tandreo so diso fijery anao ka le prime no mamaika anao fa le zatra angatany tompo aminao tsy ataonao. Ka androany zany zay rehetra andeha anohy ny asa nataon'i Jesosy, anao ny asa zay efa nataon'i Jesosy dia efa voasoratra hoe ahomby izy ary avita asa lehibe mihoatra noho izay efa nataon'i Jesosy ianao. Amen. Ianao aza menatra aza matahotra aza menatra aza matahotra zay mahatonga hoe andeontsika hivavaka ndray mifanahy masina fa rehefa feno mifanahy masina anao miala ny tahotra miala ny enatra possible ahomby ianao rehefa mandeha. Ary na dia mijoro fa volombelona aza dia afaka manao izany ianao. Alleluia. Alleluia. Ty misy témoignage anankiray olona tato amintsika. Izy mpiasa trano, ilay patrony olona misy vava ary mavita miteniteny sy manevateva indrindra ka hoe resaka fivavahana no resanao aminy dia tsy hita zay ataony. Farany rehefa nasy fanasana izy dia nga mena le patrony fa napetra teo ambony latabatra napetrany teo dia izy manao raharaha mandalo le patron tonga dia namangy azy Andriamanitra ndrika nanao an'ity teo eo tsisy aiza moa zay le fiangonanareo fa andeha hoany le fiangonanareo fa andeha hoany hitanao amin'izany ianao zany tokony hanina tetika foana ahafanao miasa ho an'i Jesosy satria raha nomeny zao iny tokininy asa miresatraka fivavahana amiko izany tena mety zany navalin'ny olona anao fa rehefa mipetraka teo le fanasana ndrika nanome an'ity aiza moa le fiangonanareo fa andeha hoany engany ka hamokatra adaontsika rehetra aompitsika rehetra dia omen'Andriamanitra anao le prime valim-bavaka tsy azonao hatramin'izay ho tanteraka aminao izany, ho tanteraka aminao izany. Amen. Ndoantsika iroso amin'ny fitondranan'ny fanatitra amin'izao fotoana izao dia tiako mba tazominao ny tananao ny fanatitra dia hanokana fotoana vanavavaka tsika tondra ny mpafolo-karena anao dia manaova maro amintsika mantsy no tsy mbola nanao mpafolo-karena aza matahotra re tompoko aza mirorosaina aza misalasala fa ny tompo manamarina ny teniny raha misy aminareo mpanao mpafolo-karena nefa tsy matsapa hoe mbola nitahiana fa mbola resy foana
manatona anay ianareo afany manorevitra sy manao vavaka manokana ho anao fa ny olona mpandompo afolokarena tena mendrika anokafana varavarany lanitra tazoma eny tananao zany ny fanalitra rehetra zay ho atolotra ho androany vavakantsika tompandriamanitra tsy to ranay mandrakizay ankehitriny dia nefa ny ampafolokarena apany tamin'izay nitahinao anay zahay hitondra ny fanatitra ihany koa ka matoky sy mino zahay fa isy fitahina lehibe tsy misy toy zany ataonao eo amin'ny fiainanay amin'ity volana jona ity tokoa dia aneo fahasoavana lehibe amin'ny karazany eo amin'ny fiainanay ianao toy ny fanasitranana anay zay marary toy ny famonjenao anay ho afaka amin'ny herina ozina sy ny herina fanaratsy zay nanan-kejy toy ny famonjenao anay ho afaka amin'ireo herin'ny famozaviana nahazo anay teo aloha toy ny fitahinanay sy ny fandraisanay valim-bavaka ho ataonao zany iraradraraka eo aminay tokoa zava-tsolo lanitra rehetra amin'ity volana diavinay ity zay rehetra mino dia andray ka dia misaotra tompo omena voninahitra anio ampitso ary mandrakizay ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen dia maso mandrosotsika zay tondra ny ampafolokarena ety anoloana afaka mandray anjary ihany koa nareo ho fanohana ny émissiontsika rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra fanaontsika hatramin'izay dia raha ohatra ka zao ianao vao afaka anao raky dehibe dia alefaso amin'ny fanatitra zay le fanao ny raky dehibe tompoko iterany tompontsika rehetra dia mahazo mandroso
ampifohitray ny saina sy fanaina itondray fivoazana eto an-tany ka ny olon-drey iantsoany Jesosy arotsany afo ny fanaina arotsany afo ny fanaina ampifohitray ny saina sy fanaina itondray fivoazana eto an-tany ka ny olon-drey iantsoany Jesosy tao hiteka ho an'ny tompontsika rehetra tokoa ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireny ihany androany a ny mpanompon'Andriamanitra pasteuratsika Razafy Lalaina enceinte zany a no hitondra teny Andriamanitra ho antsika misy herin'Andriamanitra miasa ao aminy ary anaty fotoana anambaran'ny teny dia ho tongany aminareo ho tongany amintsika rehetra zany herin'Andriamanitra efa petraka tao amin'izany ka ny marary rehetra androany azo antoka fa hositraniny hositranin'Andriamanitra ary ankoatran'izany zay fahasoavana tsy voarainao tamin'ny maraina teo dia raisinao amin'ity fotoana androany ity natao andrayntsika rehetra asiteka mafy be asiteka mafy be Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve alleluia dia faharoa melony tena androsony eto a dia ity hivavaka tsika amin'izao fotoana izao satria ao anatiny fanamboarana trano fiangonana vaovao ny fiangonantsika ao Ambohimanambola tamin'ny herinandro-bony iny no natao ny fangadiana fototra sy ny fitsofana rano ny fanamboarana ny tranon'Andriamanitra tsy hoe misy vola be azo ampiasaina amin'ny tanan-trano koa ireo an-tanana fa dia ny finoana an'Andriamanitra sy ny teniny ary ny heriny no manosika anay mpanompon'Andriamanitra hoe atomboka ny fanamboarana ny trano satria mino ny zava-magaga ataon'Andriamanitra isika mofo dimy trondro roa no tahiny na voky-olona tsy mbo dia miarivo ka dia amin'ny anaran'i Jesosy ho vita sy matsara ny izany trano izany dia zao zany tiako ambara andeontsika fiangonana mba handray anjara handray anjara amen na tena handray anjara amin'ny anaran'ny sambatan'olona amintsika mihitsy na dia tsy nomanitsika ary fa no izy tonga eto hitondra teny Andriamanitra dia andeontsika handray anjara ho asiko arina zany eto aloana eto dia mba handray anjara tsika fitahina ho antsika fandritranjara tsy mba misy matiantoka zany ry mandray anjara sady zany ve ka ho asinarina zany eto a mba safady aiza le eto tokony asiana olona ngeto hoe zay le lazaiko aminareo tokony isy olona foana eto aiza le arona dia anome arak'izay tratra mihitsika tsy nomaninao io nge nadiozanao hoe fresy ny aty amiko aty savy ianao amin'izay frenao zay raha sainao say ianko Andriamanitra anao fagagana eo aminao
ka dia anao hira anankiray isika dia mahazo mandroso tsika fanirina mandeha aloha dia makato kotiato da anao tsika ndrainjara ho amin'ny tranon'Andriamanitra io manomeza betsaka ianao alefa azy. Misaotra sy mankasitraka tompoko ny amin'ny fandraisanao anjara faly ny any an-danitra izay mpanompon'Andriamanitra ihany koa faly tamin'izay hetsika nataonao zay. Amen na ndao resika vetrany ary ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Lalaina Androso. Alleluia. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ary manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao ary misaotra ny tompontsika fanomeny an'ity andro Pentecosta 2024 ity mino fa isy firehetana ao anatinao ary isy fifoazam-panahy ihany koa ao anatinao izandry dia tsy hainy tsy misaotrany amin'ny zavatra izay nataonareo ary misaotra indrindra ny ray aman-dreny pasteur Andriana Viravelona Dolo fa voalohany misaotra azy tonga ny tsodrano sy nanona teny-pinoana
ho amin'ny fanorenana ny trano tamin'ny alakamisy teo zay tamin'iny herinandro ambony iny zany, ary misaotra azy ihany koa ny amin'ny fanetanana anareo andray anjara ny amin'ny fanohanana ny amin'ny fanaovana ny trano zany. Matoky izay fa zay rehetra nomenareo dia ny tompo hanonitra an'izany anampitrisany eny eo amin'ny fiainanareo izany. Ho tahin'Andriamanitra mandrakariva tompoka izany. Misaotra indrindra, ary tena zava-dehibe aminay ihany koa ny vavaka ataonao sy ny tsodrano ataonao ho anay zany fa mino izay fa ny tsodrano izay tonononao any amin'ny tokantranonao any ho anay dia matoky izay fa hiasa Andriamanitra dia ho vita le trano arak'ilay efa mba vision napetraka ny tompo ao anatinay zany tena marina be ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe raha vola tsy manana izay fa ny finoana kosa dia mino izay matoky ny tompo izay. Halleluja, halleluja. Ozy moa mivazivazin'ny ankizy hoe tsy mijery TV zay fa matoky an'i Kristy zay ao anatin'ny fanatanterahana ny fanaovana ny trano zany. Halleluja, halleluja. Dia androso amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia mino fa hiteny aminao Andriamanitra, na ianao tongeto zany, na ianao zay manaraka an'izao fandaharana izao amin'ny alalan'ny Facebook zany dia mino fa hiteny aminao Andriamanitra androany. Ary matoky fa hisy fanasitrana ho ataon'i Jesosy aminao, ary mino fa hisy vahaolana ho ataon'ny tompo aminao ihany koa. Amen, halleluja. Zao ninina mety aretina mandalo aminao, ary ninina mety olana dia tiako milaza aminao androany, tsy fahafatesana ny antony io. Amen. Za te hampahery anao fotsiny hoe manana fahavononana hiatrika an'izany, mety zavatra sarotra fa ambadika izany hisy fandresena, hisy fahombiazana, hisy fahagagana. Halleluja. Za moa te hiazona foana n'le teny ray aman-drenitsika ara-panao hoe tsy hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy akory dia lalana volamena foana ny lalana, tsy mivalina. Za tena resy lahatra amin'izany. Ho an'ny olona tsy mantakatra an'ilay izy aloha zany dia mety mieritreritra ianao hoe fa inona aza an'izany raha tonga amin'ny tompo fa zao teneniko anao tao an-tsambo kely Jesosy fa nisy inona azafady, nisy inona sarotra ny zavatra nitranga fa zao rehefa vonona ianao niatrika zavatra sarotra dia hampandresy anao Andriamanitra, hampandresy anao Andriamanitra. Halleluja, amen, amen. Aza mieritreritra mihitsy zany rehefa manompo ny tompontsika dia hoe milamina daholo ny zavatra rehetra sy ny sisa fa zao mety misy zavatra sarotra tahaka ny hoe aretina ohatra mandalo, fa tiako milaza aminao fa raha misy ny olana dia tsy maintsy misy koa ny teneno akaikinao. Raha misy ny olana mety misy ny aretina fa tsy maintsy misy koa ny fanasitranana izany. Halleluja, amen. Aza mbola mieritreritra no faty mihitsy zany mihitsy aloha. Halleluja. Sa tsy marina zany ve? Tena akaikinao tsy fotoana ny fahafatesanao zao hoe, ary tsy fotoana tokony mbola andananao mihitsiny. Amen. Fa fotoana tian'Andriamanitra mbola hitahinanao indray. Mbola misy zavatra ampiasain'ny tompo anao io, mbola ilan'Andriamanitra anao. Amen. Ivavaka itsika ho an'ny tenin'Andriamanitra dia mino fa hiteny aminao Jesosy androany izany. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo tokoa ianao. Misaotra, makasitraka ny amin'ny ataonao rehetra. Fa androany dia mino fa hiteny aminay ianao, ary manan-kambara aminay ianao, manan-kolazaina aminay ianao. Dia fantako ho tahiny izao fotoana izao, fantako ho tahiny izao fotoana izao, fantako andray fahasoavana izahay, andray fitombona izahay. Tompo ao anatin'izao vanim-potoana ny fandatsahanao, fahatsiarovana nandatsahanao ny fanamasina izao, dia irotsaka ny fanasitranana ihany koa, irotsaka ny fahagagana, irotsaka ny vahaolana, ho raisy ny olona izany androany. Ary mino izany satria tsy miovy ianao omaly anio ary ho mandrakizay. Misaotra indrindra Jesosy. Halleluja, amen. Halleluja. Loha hevitry ny tenin'Andriamanitra zay hoentiko aminao androany dia zao hoe tsy miova Andriamanitra. Teneno akaikinao fa tsy miova izy, tsy miova Jesosy. Amen. Sao ny olona mety miova sa tsy zany ve? Halleluja, halleluja. Na ara-toetra, na ara-pomba, na amin'ny fisainana mety miova ny olona, na bika manendrika mety miova ny olona. Halleluja. Fa zao tsy miova dia Andriamanitra rery ihany. Amen.
tsy hoe meantitra ny andriamantsika ka me tsy maheno izy fa maheno izay hitarainanao izy androany. Halleloha. Eny ary ao amin'ny Hébreu 13 diso hainao loatra ny tenin'Andriamanitra. Andininy fahavalo zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreu 13 andininy fahavalo zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy no oviana hony sy ary zany hoe tamin'ny lasa Jesosy tsy hoe niova akory izy fa le fagagana nataony iny mbola ataony indray androany. Le Jesosy manasitrana, le Jesosy mamaolana, le Jesosy mamela heloka, le Jesosy be fitiavana, le Jesosy be famindram-po, tsy miova mihitsy amin'izany heviny zany izy ary tsy miova amin'izany ataony zany izy. Halleloja. Amen. Androany tiako milaza aminao fa manana penina izay ny mpanompon'Andriamanitra teo. Raha mampirisika atsika amin'ny alalan'ny akaton'ny teniny izy mba hiasa sy anao izay mahafaly azy isika, dia tiako milaza aminao tsy mbola miova izany tenin'Andriamanitra zany mandrak'androany. Halleloja. Omaly ozy izy tamin'ny lasa zany dia ny androany ihany koa ary mandrak'izay eo amin'ny hoavy dia tsy miova Andriamanitra. Amen. Hainao ny ambara Jaona any amin'ny Apokalipsy toko voalohany amin'ny andininy fahaefatra dia any amin'ny andininy fahavalo. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tsy miova mihitsy ny Andriamantsika. Ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany eo amin'ny andininy fahaefatra dia ny andininy fahavalo. Zao ny ambarany. Jaona mamanga ny fiangonana fito any Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ny hoavy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany. Andininy fahavalo. Izao izy no alfa sy omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy ny taloha ary ny hoavy dia ny tsy toy zany. Tian'Andriamanitra hamafisina fa tsy miova mihitsy Andriamanitra. Tsy Andriamanitra ny lasa ihany izy fa Andriamanitra ny ankehitriny koa izy. Androany zany Andriamanitra le fagakana nataony fa tamin'izay izy nanasitrana dia mbola eny atao indray koa androany fa mbola hanasitrana izy. Le fagakana nataony fa namaolana izy tamin'izany dia mbola maolana indray koa izy androany. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Be dia be tsika nefa nahita fagagana ary tsy hoe nahita fotsiny fa ny aina tao anatin'ny fiainan'ny fagagana. Halleluja. Ary na mbola io fiainanao ankehitriny antom-pahavelomanao io azy dia mbola fagagana io. Sa tsy izany ve? Halleluja. Halleluja. Fagagana io. Amen. Amen. Sa tsy izany ve? Ny fahafahanao mandeha eto amin'ity toerana ity azany dia efa mifono fagagana zany. Hoy sasany amin'ny fony mystera zany. Fony fagagana avokoa zany rehetrarehetra zany. Halleluja. Nisy olona zao mety tsy nanam-bola mihitsy ho atao frehana bus mandeha aty. Maly ariva efa nieritreritra hoe ahoana ny ahafahako tonga amin'ny mpiangonana. Tsy maintsy andeha tongotra zany fa hiainga maraina. Fa tonga amin'ny maraina nisy inona? Nisy inona azafady? Nisy inona azafady? Nisy olona zao mety tamin'ny maly dia efa tsy tafatsangana teo ambony fandriana fa hoe dia efa tsy lasa any am-piangonana raha zao ny fandehany. Fa dia tonga amin'ny maraina nanenina? Tafatsangana sa tsy tafatsangana? Tonga eto sa tsy tonga eto? Okitiako voninahitra Andriamanitra ianao. Halleluja. Amen. Halleluja. Za ty hanambara aminao androany hoe le Andriamanitra ao, le mamelona anao, le mitondra anao amin'ny fahatsarana, mbola tsy miova izy. Mbola tsy miova izy. Ina tsy mampiova an'Andriamanitra ho ianao? Be dia be. Petsaka. Tsy tambo isaina. Tsy azo tany isaina akory ny zavatra maro. Mameo fa tsy miova Andriamanitra. Fa sombitsombiny, vitsivitsy. Za tsy milaza hoe reto ny tsy mampiova azy, tsia.
diso ara milaza an'izany fa maro tsy voatanisako ny tsy mampiovan'Andriamanitra. Halleloja. Amen. Andriamanitra ke tsy miova famindram-pony e. Halleloja. Na hitanao ohatra lehilahy anankiray, tsy haiko tamin'ny herintaona na tamin'ny iray volana kory asany, mipandre tatatra sy ny sisa sy ny sisa, olona tena ratsy fitondran-tena. Fa iza manova azy? Dia indro fa tonga hitanao fa mivavaka izy ary tena afaka. Tsy miova amin'ny fanafahany zany Andriamanitra. Tsy miova amin'izany izy. Hozy ny sasany hoe fagagana raha ohatra ka iny lasa mpivavaka, dia fagagana tokoa ane. Halleloja. Halleloja. Hitanao, ny fagagana zao dia arak'ilay hirahiranay taloha hoe saka manatody. Tsy saka anatody zany mihitsiny. Fa za te hilaza aminao androany. Te hilaza aminao androany hoe rehefa anao fagagana izay Andriamanitra dia tsy azo eritreretana. Tsy azo eritreretana. Androany olona ho ampiasain'Andriamanitra amin'izany dia ianao io. Dia ianao io. Ianao io ho ampiasain'Andriamanitra hitondra fiainam-pagagana eo amin'ny fiainan'ny hafa ihany koa ianao. Tenin'Andriamanitra izay nitondra ny mpanompon'Andriamanitra teo mampirisika antsika, tsy hipetraka, tsy ho variana, fa hiasa anao izay mahafaly an'Andriamanitra, nitady olona Andriamanitra ho ampiasaina amin'izany. Zasy ianao no hitany. Zasy ianao no hitany. Ianao no hitan'Andriamanitra ho ampiasaina amin'izany. Halleloja. Dia aza mieritreritra kory ianao dia ahoana izany ny fanasitrahana fa za zao mbola marary. Ianao ary ho ampiasainiko. Tsy ianao nositrahany voalohany. Tena kako ianao zao ohatra eritrereto fotsiny hoe raha mpiasa zinga ianao. Iza no diovina voalohany? Tsy le zinga aloha. Amen. Sady zany ve? Halleloja. Raha ohatra ka isosorana amin'ny alalan'ny kaopy ianao, iza ny afaka etaeta voalohany? Ianao ve? Le kaopy aloha. Le nampiasaina voalohany aloha nahazo rano voalohany, zay vao ianao. Sa tsy marina zany ve? Dia tiako milaza aminao androany koa fa ampiasanao Andriamanitra. Ho mpanasitrana olona marary ianao, ho mpamany olona manan'olana ianao. Aza mieritreritra hoe miova Andriamanitra fa tsy miova izy. Halleloja. Anao asa lehibe ianao io. Anao asa lehibe ianao io. Amen. Sa tsy zany ve? Riavanao, izay nolazainy fahiny mbola hainy atao koa ankehitriny. Hoy izy le any amin'ny Luka. Matio e, aloha Matio ny ravakentsika. Matio 4:20. Andiny 5:30. Hoy izy lazainy ao. Jesosy lanitra sy ny ho levina fa inona ny lazainy Jesosy? Inona ny lazainy Jesosy? Tsy mba raha ny teny izy zany fa anao asa lehibe mihoatra noho izany aza le any amin'ny Jona 4:12 teo. Ianao satria izy mankany amin'ny ray. Hainao moa hoe inona moa ny antony hoe izy mankany amin'ny ray? Tonga tany ankizy dia nandefa ny fanamasina e. Halleloja. Amen. Amen. Halleloja. Za aloha misaotra anao manokana hoe nifidy hiaraka amin'Andriamanitra ianao. Misaotra anao manokana fa nanaiky ny natsony ny tompo ianao. Nanaiky ny vonjeny ianao. Zao tsy misy olona mahay manantona aho Jesosy. Tsy misy. Za aloha tsy nifidy ny hanompo an'Andriamanitra e. Nifidy angay ianao? Halleloja. Tsy misy olona mahay manantona aho Jesosy. Raha tsy efa ny tomiray anantona. Ty afatanana manokana androany. Halleluja. Halleluja. Ny tomin'Andriamanitra ianao io, voataonan'Andriamanitra ianao io, dia nanaiko ny ho tomin'Andriamanitra ianao io. Ary nanaiko tonga eto amin'ity toerana ity. Rehefa tonga eto ianao dia ho ampiasaina. Ho ampiasain'Andriamanitra ianao io. Ho fitaovam-panasitranana ianao. Tena kaikinao ianao io dia ho fitaovam-panasitranana. Dikany ianao koa tsy maintsy sitrana. Halleluja. Satsy zany fe. Ho fitaovana hoentina hamanao ny olana ny hafa ihany koa ianao io. Dikany ny olanao koa zany tsy maintsy hiva. Amen. Tany sy ny lanitra maninona hono.
Fanina tsy levana. Izay nitenenin Jesosy inavy niteneniny tadio fa iny atao aminao zany. Amen. Tika zany zao va amin'ny fotoana zao mila miasa ho an'Andriamanitra isika ho mpitory filazantsarany ianao. Tsy misy milaza ratsy intsony fa laza tsara amin'izay no eno. Mpitory filazana tsy laza ratsy no eno fa laza. Halleluja. Tsy laza ratsy fa laza. Raha mpiady mivady nareo ro taloha zany foana ny ianao velona indray ny rombatsy. Dia nareo roa efa ataon'ny olona sinema fotsiny. Efa te jery sinema dia mankao tanàna nareo rehefa lera amin'izao. Dia izao izay ilay filazana ratsy taloha izay. Fa tamin'ilay fiainana efa lasa azafady. Fa efa tonga ao amin'i Jesosy ianao izao. Dia lasa ina amin'izay? Tsy andrenesana ina intsony ao tanàna. Korotana, tabatabo, opa sy fitenenan ratsy, tsy zany intsony ny endro. Miandry ny olona izay divanareo fa asitehaka ho anao manokana. Halleluja. Ho tanàna mahafinaritra ny tanàna misy anao io. Ho tokantrano mahafinaritra ny tokantranonao io Halleluja. Amen. Hatramin'izay vehivavy fotsy varavarana ianao. Fa tsy maninana menamena ary lokom-baravaranao. Ao ny mokizao tokantrano mahafinaritra ny tokantranonao. Andray mandeha rivariva videna teo amin'ilay tanàna kely lavidavitra kely anay izay dia nitondra moto izay. Dia za marina zany fotsy varavarana aminy. Fa andro efa eo amin'ny enina mahery eo ilay vehivavy mbola variana maninona miloka manao rami dia tesitra ilay vadiny dia nisokiriny tao dia nivonoiny. Nakisa koa ingana aloha moto fa sao dia voadaboka hatramin'ilay moto ako. Dia sarotra be miditra amin'ny ady mivady. Tsy pindreo olo izao tontolo izao. Dia mampalahelo. Dia fanala baraka. Dia izay nge hoe tokantrano tsy ahaka. Tsy hain'ny olona mihitsy dika hoe tokantrano tsy ahaka. Tsy ery masom-bahoaka ery miadana dia misy aza mampatezitra. Dia any an-trano any. Dia ny olona koa moa zara ary misy vidéo tsy andoavam-bola. Tangorona vetivety. Fa teneniko anao fa raha misy fitoriana filazantsara zao teo tsy nisy ny tangorona. Fa satria ady mivady fanisina hone. Dia sasany jalony kosa ataony ihany fa tsy mahay mena loatra vehivavy efa mifiry zao tsy manokom-bary. Hitanao amin'izay fa androany ianao miova be mihitsy. Tamin'izany ianao ohatr'izany fa ankehitriny ao tsy ohatr'izany intsony ianao. Ho filazantsara mivelatra ianao. Olona mandehandeha feno voninahitra ianao. Ilazao kely no akaikinao hoe ho maro ny olona anaraka antsika amin'izay hoe. So nge ianao nge tena zava-dehibe no mandeha mitory filazantsara ary tena mampirisika anao amin'izany fa io ao tokantranonao io be dehibe ny teny efa niteneninao tamin'io. Iza mananjanaka mbola tsy tonga ato izy? Tsangano tana hovonjeny reny. Iza manana vady mbola tsy tonga ato? Hovonjeny izy. Iza manana ray aman-dreny mbola tsy tonga ato azafady? Mbola tsy mivavaka mihitsy hovonjeny ray aman-dreninao. Halleluja. Zao teneniko anao mitory foana. Ambarao amin'ny foana marina, aza reraka, aza miteny. Tenena foana. Tsy ilay teny manindrotsindrona azy na mamelively azy nefa ny ataonao. Sa tsy izany ve? Hoe nareo aza miteny an'izany. Hoe nareo mba mivao anareo amin'ity tokanareo ty. Aza tenena an'izany akory izy. Tsy mandray an'izany mihitsy izy ary tsy voaray an'izany. Jesosy ihany tenenina aminy. Hoe afaka manova anareo Jesosy. Halleluja. Aza le zavatra hoaniny teniteneninao fa tsy mampiova azy zany zavatra hoaniny zany. Fa Jesosy le afaka nitondra fiovana ao amin'ny fihinanany. Zay toriana aminy. Zay ambara aminy. Lazao fa tiany Jesosy foana izy. Na ohatra n'inona ny adalany. Na ohatra n'inona vitany. Na ohatra n'inona nataony. Tiany Jesosy foana izy. Halleluja. Amen. Sa tsy izany fe? Jesosy aneka tena tia mpanota fa tsy tia ny fiainany mpanota. Azonao ve tsy mampitovy an'izany? Tena tia mpanota izy satria tia ny hovonjena. Fa ny fiainan'ny mpanota kosa tsy tiany. Halleluja. Dia matoky androany fahaiova be mihitsy ianao. I zavatra ataon'Andriamanitra amin'izay manomboka androany. Halleluja. Io
miova ve Jesosy sa tsy miova? Raha namonjy anao izy dia amonjy an'le vadinao ihany koa izy. Amonjy an'le zanakao, amonjy an'le ray aman-dreninao, amonjy an'le ray tapo aminao. Ho avy ny fotoana amonjen'Andriamanitra andeo amin'izay. Halleluja. Amen. Hainao le hoe tany amin'izay tsy namafazanao dia any ianao no mijinja. Halleluja. Efa nitoriko teto hoe tsika nge tsy namafy fa Jesosy ny namafy. Fa tsika maninona? Tsika nga namafy ra, Jesosy namafy ny rahany ho an'izao tontolo izao. Fa tsika ankehitriny no mijinja n'izay vokatra nataony Jesosy zay. Halleluja. Ho avy ny fotoana tsy nitorokory ianao tamin'ny olona hafa fa ho tonga anaraka anao izy noho ny fahitany anao. Amen. Fa zany kory tsy midika hoe tsy andeha hitorytsika, fa andeha hitorytsika, andeha hanambaritsika, andeha hilazitsika, fa tsy miova mihitsy Andriamanitra. Isy olona ho sitraniny eto androany. Isy olona ho afahany Jesosy eto androany. Halleluja. Amen. Zao tena lehibe ny fitiavan'i Jesosy. Lehibe loatra. Amen. Ary Jesosy raha vao mahita anao marary fotsiny izy dia tena malahelo izy hoe mila sitraniny io. Amen. Zay marary rehetra ao aminao eo sitranin' Jesosy androany. Sady zany ve? So raha efa nangataka ianao, nangataka fanasitrana ianao ohatra. Halleluja. Fa mbola tsy tonga le izy. Aza verina amin'intsony zany. Fa efa enina. Halleluja. Amen. Ho avy izy anasitrana anao. Ho avy izy anasitrana anao. Halleluja. Sady zany ve? Amen. Tamin'ny vanim-potoana vao niantso le najamba teo amoron-dalambe Jeriko iza ny anarany? Iza ny anarany? Bartimeo. Dia fanahiany Jesosy. Halleluja. Fa na dia tsy namerina ary izy niantso fanotelony dia tsy maintsy nijanona foana Jesosy. Halleluja. Amen. Amen. Resy lahatra ve ianao fa tena fitiavan'Andriamanitra? Tena fitiavan'i Jesosy? Zao ny torotenina nataon'i Jesosy. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra nomeny zanany lahatokana. Fiainana mandrakizay ary romeny ianao io. Fanasitranana ho azonao. Hanome fanasitranana Jesosy androany. Hanome fanasitranana Jesosy androany. Halleluja. Amen. Sady zany fe. Andao tsika mba hamaky kely ny bokin'ny Jaona toko 5. Amin'ny 5. Jaona toko 5, 5. Porofotoko aminao androany hoe tsy miova koa izay fanasitranan'i Jesosy zay. Halleluja. Ary nisy lehilahy anankiray teo izy. Ifanarary firony. Firy. Tiako ianao anaraka amin'ny baibolinao. 7:30. Ary raha nahita azy mandry Jesosy. Naninona? Mandry. Ka nahalala azy fa efa toy izany ela izy. Zany hoe fantatry Jesosy le izay le teneniko anao hoe indray mandeha ihany na indroa. Tsy maninona fa antelo mangataka le fanasitrana ianao ngambany. Fa zao fantatry Jesosy hoe efa ela io ny tao aminao. Halleluja. Ka nahalala azy fa efa toy izany ela izy. Dia hoy izy taminy. Teo sitrana va? Teo sitrana va? Amen. Ilay marary namaly azy hoe tompoko raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona andromboka ahy eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo amin'ny ho Jesosy taminy. Mitsangana eto ny fandrinao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izany andro izany. Halleluja. Halleluja. Zao Jesosy tsy azo ampitsarina amin'ny fanasitranana izany. Sabata tamin'izany manko dia mitsahatra daholo ny zavatra rehetra. Fa Jesosy koa tamin'io fotoana io dia ampitsahatra n'ilay aretin'ilay olona. Ka tsy azo ferana izy tsy mahazo miasa, tsy mahazo miasa. Za mila miasa ho Jesosy. Ty marary mila sotranina. Androany zao dia hiasa Jesosy. Ianao marary mila sotranina.
ianao manolana mila mahazo vahaolana, ianao miatrika ato mila mahazo fandresena. Ampandresy ianao Jesosy. Halleloha. Le Andriamanitra ao tsy miova. Andriamanitra ny ankehitriny izy. Ny taloha lasa ary ny ho mandrakizay ho avy. Amen. Eritrereto foana zany hoe le Andriamanitra mbola miasa ankehitriny izy. Halleloja. Ny vola mety lany na lefy laza, fa ny Andriamanitra tsy mety. Tena kaikinao tsy mety lefy laza Andriamanitra. Halleloja. Iza zao mipira hitanao hoe tena nalaza indrindra tany amin'ny tsaiky 1900 firy. Fa firy taona teoriana tsy entsonny lasa. Fa Jesosy, halleloja. Mbola malaza ao am-ponao izy. Mbola malaza mifagagany ao aminao izy. Zay aleanao maheno momba ny Jesosy foana ianao. Amen. Sa tsy zany ve? Ty lehilahy ty naninona? Narary firy taona? 7 narary efa ela. Jesosy tsy te haheno zavatra betsaka. Ty lehilahy ty efa nahita marary rehetra sitrana teo. Nitady fanasitrahana fa izy tsy nentina azo. Fa izy nahita olona sitrana. Za te hilaza aminao androany, tsy mahita olona sitrana fotsiny ianao fa ianao mihitsy no sitrana. Ary zao, tsy hoe mandre olona nanasitrana fotsiny ianao fa ianao koa ampiasain'Andriamanitra ho mpanasitrana. Ho mpanina azafady? Amin'ny ty andro Pentekosty tiako milaza aminao androany fa rehefa nidina ny fanamasina dia ho le tenin'Andriamanitra zao famatara zao manarak'izay. Ny olona mino ihany mahazo ny fanamasina. Mino an'izany ve ianao? Mino izany ve ianao? Zao ny famantarana manaraka an'izay mino. Ao anatin'io le fitenenana amin'ny teny. Le marika 2:40 manomboka any amin'ny 7:7 Ary jereo fa rehefa nandray mibatisa amin'ny fanamasina ny apôstôly any amin'le asan'ny apôstôly 2:2 dia haitsika tsara ny teny tamin'ny fiteny iny izy azafady. Ny teny amin'ny teny iny izy azafady. Tsy fantatra. Halleloja. Amen. Dikan'izany rehefa ao aminao rehefa vita batisa amin'ny fanamasina ianao, afaka no mpanasitrana ianao izy zany. Halleloja. Dombokely aloha kaikinao fa tady atory izy fa 12 ny andro. Fa miray mahery zao. Halleloja. Ianao koa mpanasitrana ianao hoe ametra tanana amin'ny marary dia ho sitrana ireny. Amoaka demony amin'ny anarako ny voalohany dia mivoaka. Enga neka ho be dia be ny devoly avoakanao io manomboka izao. Dia tsy maintsy mandeha, tsy maintsy resy, tsy maintsy mivoaka. Halleloja. Halleloja. Zao na fotoanina na fotoanina ianao mandroaka devoly dia tsy maintsy mandeha izy. Ary zany tena tiako ianao hoe tena nisan'ny olona fiain'ny fanamasina ianao. Andeha fitarihan'ny fanamasina ianao. Halleloja. Zao ngery havany. Jesosy angery efa fiain'ny fanamasina ka tena zany aloha zany tena mba hangatahako amin'ny tombo foana hoe tompo rehefa miteny indray mandeha koa dia mba tiako mba tena ohatran'le anao hoe mandidy anao ary demony voao aminy. Dia mivoaka izy. Fa indraindray mbola eo adiny iray voaka aminaran'i Jesosy, voaka aminaran'i Jesosy. Andeha voa. Indraindray le devoly manda hoe tsy andeha zay. Zay tsy voaka. Ny sasany manontany pasteur tsy andeha hono izy a. Jesosy anontaniana. Halleloja. Amen. Voaka. Eo foana. Fa zao teneniko anao. Engane ka hanao asa lehibe amin'izay ianao. Hanao asa lehibe amin'izay ianao. Le olona tsy nety afaka hatramin'izay iny. Rehefa ivavahanao dia tsy maintsy afaka izy. Ary ianao tsy nety afaka hatramin'izay io. Androany tsy maintsy afaka ianao. Androany tsy maintsy ho sitrana ianao. Halleluja. Amen. Amen. Sa tsy zany fe. Tena mifona aminareo aho. Fa zao zavatra nitranga. Rehefa mamaky teny zany dia indraindray misy fotoana fangaro izy. Dia nitondra an'ilay zanako aho zany hoe satria izy manao iny izy. Manao solomaso dia manao contrôle. Dia andeha mba hanao contrôle aho zaho hoe mba jerevana ny masoko. Tena mihetsiketsika olo ny masoko. Ka ianao zany dia tsy maintsy manao solomaso izy
mpitsabo maso. Dia zao tokoa aloha zavatra nitranga hoe nanontany izy, misy fotoana ve ozy izy malailay masonao? Ohatra misy fasika izay nisy fotoana. Hay dia masina an'ity collier ity indray zany aloha. Jesosy eo. Ianao ary efa nitomano ako. Dia ahoana zany tsy maintsy manao collier? Dia nanao collier. Dia manao solomaso. Dia vidy tokoa any ahy. Dia nanao mihitsy aho za. Fa voamela izy mikorotana ny saiko. Hajanoko any ty afa tsy riavana malalo androany. Dia ilaza aminao fotsiny aho hoe le Andriamanitsika mampahiratra any. Dia nisy olona efa tsy nahita amin'ny vavako teo izy. Jesosy ny olona zany sitranina dia za zany ahoana zany. Halleloja. Ianao koa ahazo fanasitranana androany. Mahazo koa ianao androany. Halleloja. Isy dokotera anankiray ne. Ianao ty ohatr' zao. Ianao tsy maintsy atao an'izao. Ka sa vitan'izany. Zao ao an-danitra ao misy taova maro isan-karazany. Halleloja. Resy lahatra amin'izany ve ianao? Halleloja. Ty lehilahy ty moa maninona? Nalema izy. Paralysé izy. Halleloja. Narary ny paralysisy io. Natory teo ambony fandriana. Bataina maraina dia ampidirina riva service ho an'ny fianakaviana. Ary mety mba niandro teo angamba fianakaviana tamin'ny voalohany fa farany koa le fianakaviana koa narary indray koa le nitondra azy teo koa ny narary. Dia navela indray ngarainy fa le narary indray nitsofoka voalohany. Oatra iadina ianao fa manaraka. Dia izy satria izay tafiditra voalohany moa maninona? Izy nanidry valo amin'ny 30 taona tavela teo narary. Fa tiako milaza aminao Jesosy androany tsy manadino anao. Rehefa tonga avany Jesosy nahita azy nanino? Nandry teo amin'ny farafarany, teo amin'ny fandrinany. Dia nanontany Jesosy araka le fandara amin'ny pasteur hoe teo afaka ve ianao? Dia ity indray teo sitrana ve ianao? Dia androany valo teny tsotra ihany ny andrasan'i Jesosy tamin'ny fanenasy fanazavana be hoe za nge fa valo amin'ny 30 taona, za nge fa narary efa ela, ianao fahitako anao zao, ianao mbola zandrizandriny ty aretiko ty, za nefa tena zokolany ty. Tsy mila an'izany aho Jesosy fa bedon fandrinao ndeha mody sitrano. Halleloja. Tenenina aretinao androany hoe sitrano. Tsy maintsy sitrany ianao androany. Halleloja. Zao any zavatra teneninao io. Ary zany mahatonga na miteny anao hoe le tsotranao zavatra tena lehibe indrindrany. Fa ny tenenitsika dia misy hery. Misy hery io. Halleloja. Zay nge le hoe azo hery ianareo e. Jereo fa tena misy hery aho. Jereo tsara fa niteny Andriamanitra. Dia misy hery ny tenenin'Andriamanitra dia maninona? Mamorona zavatra le tenenin'Andriamanitra. Mamorona zavatra ao anatin'ilay olona. Ho Jesosy hoe bedon fandrinao ndeha mody. Dia nanino? Nisy hery tonga tao amin'ilay lehilahy dia nanino? Sitrandrizy. Engany ka isy hery koa ny teny rehetra tenenin'ny vavanao manomboka androany. Ho mpanasitrana marary ianao io. Ho mpamary olona mananolana ianao. Halleluja. Amen. Tsy miova. Miova sa tsy miova? Oviana hono? Halleluja. Iza mety miova? Ny olona. Fa ianao maninona? Miaraka amin'izy ianao? Tsy ova tsony ane ianao. Ijoro tsara ho an'Andriamanitra. Hatramin'ny farany ane ianao e. Mbola afaka mamela ny elo kao Jesosy. Mbola afaka manasitrana anao izy androany. Mbola afaka mamany olana anao izy androany. Ianao dia hositranin'i Jesosy androany. Amen. Averinao fa vitavita ho azy ve zao fahatongavanao eto zao? Halleluja. Zay teneko anao hoe tsy miova mihitsy Andriamanitra e. Satonany fotsiny zany teneniko zany hoe nahita an'ilay lehilahy izy dia nanino? Sitranina sa tsy sitranina? Valo amin'ny 30 taona be zao. Ary za te hilaza aminao nafiry taona. Nisy ny aretina tao aminao. Ny olana tao amin'ny fiainanao nafiry taona. Androany. Meo alala nandeha amin'izay izy. Halleluja. Any amin'ny trano misy préavis fa aty tsisy an'izany. Fandroana ny devoly tsisy an'izany. Aza mena fe-potoana ntsony izy raha pitsy na rafaka pitsy dia miala amin'ny tranonareo.
na hoe mahazo 3 volana re tadavana trano fa niofa tranoko tsy maintsy aloha azafady aza miandry 3 volana androany mila mandeha izy satsy zany ve raha mpanofa tranonao ve esoriny hatramin'ny tafotranonao dia mbola ampijanononao ihany zany dia aloha izy alokaloka fa tsy maninona ny rindrinao goany dia mbola aloha izy alokaloka fa tsy maninona izy nge malofa trano tsara fa lazaiko aminao fa tsy andrely ianao hoe tsy mila anareo mijanona eto ary nasanatria ary manao adiadikady ady voretra ny zanany eran'ny tokotany mivoaka mbola janonao any ve za mpanofa trano zany mbola mijanonao tanànao ihany ve zany so dia ianao mila vavaka manokana amin'izany sa tsy marina zany ve satria miara-miaina amin'ny fanahy voretra nge zany sa tsy marina zany ve ary za efa nahita olo loatra zany avy mivoaka ny zanany dia ny akoho ny atsonona ny alika zafady aza miaina miaraka amin'izany ianao findran'ny avy-rehetrany amin'izany ary tsarovy tsara fa tandidy mifantrana ny fanahy fahavy-rehetrana alleloia amen ary zany ny apresiana anao mba hikarakara vatana tsara raha nabavy alleloia sa tsy zany fa tsy le vehivavy tsy mahavateny reny miala maraina saron-do oy tsariva saron-do tsy hitan'le vady mihitsy ny sebikany nahita n'le rianany ary tsara taly izy na lasa izy farany dia kaikonao mba mihetsiketseo anao raha vavy alleloia ny sasany na dia ny taikoany aza tsy voasikony zafady fona mariny mivady mba jerijery ozy le fitenenana zay amen tahiny tompony ianao sa tsy zany fe sasany amin'ny 10 taona mbola tsy voasasany tongony izy saron-doha mbola tsy miala verina tapaka ny vadiny ohatray fangatsy ny azy zafady mba mihetsiketsihe hitanao reny tompo fa teneniko anao fa raha ohatra zany nitoetra n'lay mpanovatrano tsy maintsy roanao sao dia zao izy io fanahy mitondra retinao aminao io mbola indrasanao rovina voaroany rovina io mpitondra fantrano io rovina io mpitondra olana io rovina rovina zafady rovina ohatra tsy maheno tsara ako alleloia sa tsy marina zany ary tsy akanao président fokotany io fa ianao ihany ny avy hatrany dia tonga dia tsy normal tsy zao mifanarahana tsy ohatr' zao ny tokony hidiranareo ato amin'ity trano ity dikany milanareo zao dia zao ka mbola tsy nahita trano sy tranoko pitehanareo efa ela no mipitehany vatanao dia ahoana mbola janona ve mila mandeha io androany tsy miova jesosy mpanasitrana izy noho izany indrindra dia volom-pitondra retina atao ina androany mila mandroaka ianao androany mila mamoaka azy ianao androany andeha io sa tsy andeha androany eritrereto fa tsy maintsy mandeha izy ary zaho zany tiako mampianatra anao hoe aza atao hoe veloma izy fa atao ve mandeha tsy miverina zao any averiko foana zay ny gasy rehefa miteny farany dia mitsodrano izy ka ny dikany veloma manko dia tsodrano fototenin'ny veloma inona velona dia aza atao veloma izy fa alefaso izy andeha mandrakizay tsy verina itsony ao anatinao ao halleloa androany dia tsy maintsy mandeha izy androany tsy maintsy mivoaka izy androany tsy maintsy miala izy androany dia tsy maintsy afaka ianao halleloa amen halleloia ozy le mpitsabo zay rehefa isy narary tato amin'ny lamosika ianao zany tsy mahazo mibata zavatra mavesatra ntsony zavatra tsy voatandroko zany tsy mahazo mibata zavatra mavesatra ohatra
ka zay io manao an'le trano e tsy arotsy lera lafa ela loatra mibata an'le malongeza be dia bataiko le izy ay moa tsy mahazo mibata zavatra maveo efa vao bata ty loha zany fa manaraka indray tsy mibata ahola mihitsy mo ry havana malalo tsy mety amiko zany Jesosy mpanasitrana sa tsy zany ve alleloia alleloia ka zany asan'Andriamanitra tsy andrasako ny tsy afaka amen amen hitanao Andriamanitra androany anovanao Jesosy androany anasitrananao Jesosy androany ary anafaka anao tanteraka izay alleloia efa ela ny devolony ny andry anahy hidaboka dia ny andry anao hidaboka fa zao foana fantako vitatreo izy raha zay ny andrasany teneny kely izy androany hoe vitatreo ry devoly raha zany andrasanao rava tsy ravanao tsony mandrakizay a satria za dia anizako aniza mo ianao aniza ianao azafady izy rehefa mirodana ny lanitra zay ianao vao mirodana ihany koa raha marodana an'Andriamanitra izy dia marodana anao ilazao kely mihitsy izy androany raha marodana any Jesosy ianao dia voarodanao a fa tsy ravanao tsony ary satana aza manaiky ampirorony ny sainao sa tsy zany fe ivaretinao io aretina mahafaty izy zao avy mahazo anao tsy mila mankany amantany an'izany akory ianao indraindray nge ry havana malala za zao fa mba nanao analyse maromaro to izy le analyse zao ianao zao ianao zao ianao dia rehefa mivaly izy to tsy zany a za tsy zany tsy zany a tsy zany a alleloia ianao io ohatrao ianao ianao ohatrao ianao tsy zay teneny zany marina fa ianao io zao mifatako zanak'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra ianao zanak' Jesosy ianao le tompony fanasitanana ny Andriamanitra ao ny rainao dia le tompony fanasitanana manana fanasitranana be dia be omenanao izy inavy marary zay angatanareo le tenin'Andriamanitra teo dia omenanareo na ino na Jaona 2:12 tadidinao sa tsy tadidinao voteo misy ny sasa mila fanasitrana mihitsy ny sainy fa saina tsy mahatadidy tsy haiko hoe nandalozan'ny corona ve ka mety melomelona mila fanasitrana androany engany katsolona very tadidy tsony ianao zany sa tsy zany fe halleloia efa lasa mihoatra ny are ray roa telo efatra tadidy indray le telefona verina ny an-trano fa raha ny baiboly zao ny adino tsy miverina ny an-trano indray ohatra ny fahatelo ny vadiny le telefona ohatra ny hoe vady manohana anazy mihitsy le telefona ary indraindray za fona raha miteny ny vadiny tsy voajerijery isan'andro fa telefona jereny isan'andro vady tsy voasafosafo telefona voakidika foana ary raha iny latsaka ambarako aminao fa manao tsongolo baty tambony manitsy izy azafady fa raha i madama ny anjely ianao nga tsisy maso hitanao Andriamanitra androany olona mahafinaritra amin'izay ianao olona manana ny fanamasina ianao io mpanasitrana ny Andriamantsika tsy miova Jesosy miova izy sa tsy miova ianao io sitranina tsy hagnano tanan'izay marary tonga eto aza mieritreritra ody miaraka amin'ny aretina androany fanasitrananao Jesosy anasitrananao Jesosy halleloia halleloia anasitrananao Jesosy androany zay marary rehetra tonga eto androany anasitrananao Jesosy dia zao ianao koa mpanasitrana amin'ny marary hafa vonina anasitrana ve ianao vonina sa tsy vonina ho anareo zay manaraka an'izao fandarana zao afaka ny anasitranao Jesosy androany ho anao zay manaraka an'izao fandarana zao ho azon'Andriamanitra ampiasaina koa ianao ho mpanasitrana ny marary raha vonina ianao fa Andriamanitra manome an'izany amin'ny alalan'ny fansorany ny osy ny fanamasana amen nahazo ianao teo sa tsy nahazo e nahazo ianao teo sa tsy nahazo nandray ositra sa tsy nandray efa nanana sa tsy manana amin'ny fidirana rehefa avy eo dia hampianatra anao hoe
zay misy ny fanan'ny tompo misy iny diso zany misy iny zay toeran'ny fanan'ny tompo misy iny ao sika tsy fanafahana fa misy fahafahana dia ampianatra anao ny fahafahana rehefa avy eo fa ianao io dia anana fahafahana hividitrano amin'izay anana fahafahana hividitrano amin'izay ianao zanaky ny enjana angenao tenenina akaikinao hoe le tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka le Andriamanitra be voninahitra zay ny Andriamanitra androany tiako milaza aminao hoe tsy diso ianao raha tonga eto androany halleloja ohatrany efa elaela tsy nitoro teny teto dia tady sijana foako izay hitanao anie ny tompo izavy marary izavy mananolana afatra kely fotsiny tsy nahazo trondro Petera nanomboka tamin'ny ora 12 amin'ny 4 zany nandeha daholo ny tadavina ny karazana masona rato efa natao daholo professionnel io lehilahy io amin'ny fanjonoana efa nahazo tsy haiko avy nahazo an'ilay taratasy ireny mpanjono matianina ohatr'izao hain'io daholo ny rehetrarehetra sy ny sisa fa tamin'io tsy nahazany azy fa nanino nahazo sa tsy nahazo fa tonga manam-pahaizana ambony manam-pahaizana rehetrarehetra dia tsy iza le izy halleloja dia hoy Jesosy rehefa vita nitoroteny fanindrana sambo kely Petera mandehana amin'izay any amin'ny lalana mba maneky amin'izay zay tenenin'Andriamanitra koa ianao androany dia hozy izy Jesosy hozy Petera mandritry ny aly efa nanao zay azo atao fa kanefa nony dia engany ka naiky zay tenenin'Andriamanitra amin'izay tsika fa zay tenenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka tsy miova ho Andriamanitra halleloja tsy maintsy manina azafady raha ny teny izy zany hoe anao asa lehibe ianao io iza ny tenao asa lehibe androany ho ampiasain'i Jesosy amin'izany ianao mieritreretra fa misy olona hositranina amin'ny alalanao io misy olona ndray fahagagana be mihitsy amin'ny alalanao io fa zao tandremo sao dia ianao indray mialina zao manko tsy indraindray za tena efa nahitan'izany za mivavaka ho an'le manan'olana mipoaka tokoa le izy ny valy olana za nanan'olana za moa zany tsy dia mivavaka tamin'le olako fa Jesosy efa hitanao olona koa le anahy tsy mivafa ny azy miva dia sy te anontany aho roviana zany ny anahy nahatsiaro an'le hoe nitady 2 nangataka 2 fa nifadianina dia efa 3 andro tsy nihinana dia tonga tao am-piangonana dia nisy lehilahy anankiray nitady vahaolana amin'ny 20 millions dia ny anazy kosa 10 000 francs zany ny tedavina dia le 20 millions efa ela ny vavaka dia vavaka le hitanao le tena manao zay tedavina ny tompo amin'ny teny malefaka Jesosy io fantako fa hainao mamano zavatra rehetra fa tonga niditra avy any ty le manana olana 2 arivo efa 3 andro tsy nihinana fifadikana forcé araka ny tenen'izy ty izy Paoly fadiana tsy satry Jesosy io fantako fa mpamaha olana ianao mila 2 arivo ny zanakao androany efa 3 andro tsy nihinana mba vahao ny olako androany fa voahelingelina le manana olana 20 millions rahalahy afy ty rangahy misy 2 arivo dia mandana mandeha satria nanelingelina ny soviny sy ny sainy loatra lay Jesosy fantako fa eto ianao rangahy nainenge rehefa tonga eto misy olona tena ohatra izany mihitsy sasany ary mipetsy tompo tady concentration zany halleloja mila filaminana be mihitsy fa tsy tafiditra raha fa le anankiray tonga dia vavany hainao tonga dia vavany Jesosy izao fa nametram-panontaniany ty manana olana 20 ny azy zany ny vany olana fa iza ny amany olako
Jesosy ny mamany olana, Jesosy amany olanao, Jesosy hitondra vahaolana aminao androany. Halleloja, amen. Isy vahaolana androany sa tsisy? Ho afany ianao androany sa tsy afany? Izany anafaka anao androany, izany anafaka anao androany. Ilazao kely ny aretina androany, tsy maintsy ambany faladiako anao androany. Ny olana tenena androany ambany faladiako anao ry olana androany. Tsy maintsy resika anao androany. Tsy maintsy resika anao androany. Tadio fa misy hery ny teneninao io. Tsy miova Andriamanitra. Raha tamin'ny alalan'ny teny no ny tenenin'Andriamanitra dia nisy fahagagana, dia androany koa amin'ny alalan'ny teny dia hisy fahagagana. Teny fotsiny Jesosy mandehana makany amin'ny lalina. Vao nanaiky, tena ninona? Nanao farimbona ny trondro rehetra. Tadevitra ny trondro rehetra hoe misy baiko midina fa tsy maintsy makany amin'ny arato Petera sy ny namantsika. Halleloja. Niditra daholo ny trondro rehetra rehetra. Amin'ity taona ity araka ny tsodrano mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka iny. Tsy maintsy tanteraka. Le mbola tsy azonao hatramin'izay ozy izy ho azonao. Le vola mbola tsy niraisy ny tananao raisinao. Amen. Mbola tsy azo angala izy. Mbola tsy azo. Za zao teneniko anao androany. Mila somany zay. Fa vola tsy nisy tamin'izay. Tamin'maly io. Any Tamatavy misy olona miantso anahy, pasteur, mila soma hitondra soma em-polo isao anao. Halleluja. Halleluja. Dia ahoana ny vola amin'izany tsisy olan'izany Oza ke fahasoavana hiditra tsy asiko amin'ny fanoto iverina indray ve? Tonga dia eto zao dia zao amin'ny firenao ny tonga. Halleluja. Zao teneniko anao anantona ny trondro. Ary za aloha mampirisika anao aza mitondra an'ireny saoany ireny atao am-piangonana ato tsony. Laza loza ireny. Loza fahafiry ny saoany. Hainao ve le saoany? Ariary zato. Ariary zato teneniko ekanao ariary zato zany saoany zany hoe. Iza manana ariary zato ao sao kely. Samy mijery ny ariary zato. Misy saoanao sa tsisy saoana? Misy sa tsisy misy sa tsisy le ariary zato, misy saoana sa tsisy? Teneniko ekanao loza faharoa. Aza mampidi-doza ho amin'ny tenanao. Aza mitondratondra ny rentsony. Tiavan-tanana ravona tsy hitondra an'izany intsony ianao. Halleluja. Tsy sobakaka niditra ny arato amin'ny Petera. Teneniko ekanao tsy sobakaka niditra ny Pilato. Ny alavan'ny trondro lehibe rehetrarehetra. Zafady ohatran'le ambulansa le hitanao. Le ambulansa tamin'nisy fotoana tena ohatry miteniteny foana zany le ambulansa ary tsako efa nomanina mihitsy ve feon'ireny ambulansa ireny fa rehefa nenao le feon'ny ambulansa taloha dia marary eo. Marary eo. Menongy ianao fa misy ambulansa ohatr'izany mihitsy. Marary eo. Ary za tsy nahinao an'ilay izy raha tsy tamin'ny vanim-potoana ny corona. Marary eo. Dia avy eo mamaly izy corona. Corona. Mbola mandeha an'ilay izy hatramin'izao. Ianao tsy voan'izany Ianao tsy voan'izany Tsy matin'izany ianao namely mafy tsy nahavo. Io ianao fa mbola mitsory. Sarana ny tompo mihitsy. Amen. Niditra daholo ny trondro fafety rehetra. Mba nisy kely mba tafiditra ihany tao. Fa mibotsoana le ngeza be dia zany ndray mialahy ianao moramora. Satria rehefa tafiditra lehibe dia niala ho azy le kely satria tsy afaka mijanona eo amin'ilay arato tsony. Mba tia hitazitaziny ihany. Zay koa mba tia handray fahasoavany. Azafady ozy mialahy. Manomboka izao Enganeka tsy anisany ariary zato sy ny roanjato tsony ianao. Enganeka tsy zany tsony ny tamanao anatin'ny poketranao ao. Manomboka izao anao dia etsena amin'izay izy. Halleluja. Amen. Sa tsy zany ve? Dia amin'ity taona ity aho tanteraka ilay tsodrano mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Amen. Iny ange tsy vidiana fotsiny ny sasany iny vidiana dia natao anaty valopy dia napetraka dia efa eo taveria amin'ilay akondofandrinanao dia isaky mifoha ianao dia mba jire kely. Zao dia zao dia zao dia zao. Za mihitsy zany. Za mihitsy zany. Za mihitsy zany. Halleluja. Za tamin'ny heritaona tsy
tsy nahazo an'le izy fa tezitra tamiko mipino pastera aiza le izy inona ao le tsodrano inona ao le taratasy iny tsy azoko angela izy oaty le tamintsika tany androndra ay veo andraso fa alaiko le izy tezitra mpino satria tsy naka an'le izy aka izy nay no nitako taty amiko aiza le izy satria zana mpianatra azy eo tatony tompo aminao eo tanteraka aminao eo inio zao nefa tsy hitatsony zay mila rehetra tsy hanao bizina akory aho fa zao raha lahy kely raha vao mankany aminao izy dia doblena ny vola alohany amin'izay fatany tsara hoe misy lanjany iny nenay ny zavatra zaraina fotsiny a tsy tsara fa rehefa ny zavatra himatymatesany olona vidiny dia zao teneniko anao a tena mifantoka ao anatin'ny lohany le izy hoe vidiko volo ty a tena ato vao nazahoako an'ity a amen dia ho tanteraka aminao ane le tsodrano ataovy izay azahoana an'le izy miresaha amin'ny pasteur Adolphe dia davy le izy hoe meo an'le tsodrano tamin'ity fa very le ana pasteur dia manaova fifona ianao fa nataonao tsirambina le izy zany azonao ve fa tsaroa fa iny tsodrano iny miantoko an'ity taony ity iny ahoana tsara zafady tsarovy tsara fa misy heriny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra satria ampiasain'Andriamanitra ao amin'izany izy dia tahiny tompo anenao hivavaka ary tsika roana dia volo sa tsy roana amoaka ianao sa tsy amoaka androany hodidina izy sa tsy hodidina androany andeha izy androany sa tsy andeha zay marary rehetra androany tiako ianao hitsangana amin'ny toerana misy anao dia atolorin'ny tenanao androany fa Jesosy anasitrananao androany fa raha nantsika ny tenin'Andriamanitra aloha dia ao ambadika izay dia hitsangantsika hivavaka isika misaotra ny tompo Andriamanitra raiky tsara indrindra ianao misaotra anao misaotra ny amin'ny teninao satroko hitory teny eto foana fa fantako Andriamanitra dia izao hoe mino matoky tsy miova ny herinao tsy miova ny fanasitranana ianao tsy miova amin'ny famindram-po sy ny famelan-keloka ary ny fiadananao ianao Jesosy androany dia tia hitandray izay androany hoe olona marobe no sitrany satria tsy miova ianao misaotra Jesosy fa namasonao eto ny herinao androandry dia fantatrao ny marary ny olona rehetra dia fantatrao ny olona rehetra dia fantatrao ihany koa no mamatotra azy rehetra tompo Jesosy androany miasay ianao fa namasonao fa ankio izy androany ataovy tonga ao amin'ny fanafahana androany dia hanafaka azy ianao 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 izy fanafahana ao anatiny androany izy fanafahana tonga ao amin'ny tenany androany Jesosy mamindra-fo aminy ninina mety fisalasalana ninona mety tahotra na mety fanahina nina zahatra mety mitrangy eo amin'ny fiainany tompo Jesosy malalo androany dia miantso ny naranao mba hitondranao fanafahana ao amin'ny tenany dia mba ho afaka izy mba ho sitrana izy androandry ka androandry dia andray fanasitranana izy androany dia didiko ny asam-baizana ny devolom-potoana rehetra androandry dia tsy maintsy miala androandry ny aretina rehetra miala teneno hiala teneno hivoaka teneno androandry tadio fa misy hery ny teniny zay teneninao tsy miova Jesosy ninina angatanareo izy voazay ny tenin'Andriamanitra teo dia teneno androandry mandidy ianao androandry didio androany ny aretina ilazao andeha androany teneno androandry andeha io hiala io tsy azony io janonana ianao dia tsy azony fatorana ianao dia tsy azony fatorana ianao aingana mandehana mivoa mandehana aminara Jesosy ny aretina rehetra aingana mandeha mivoa aminara Jesosy miala ao aminy ny aretina rehetra
aza mbola mandroaka zavatra fa tsy ny aretina aloha ianao zao satria ny aretina nasaiko nitsangana teo aingana mandeha miala ny tsy fahasalamana rehetra androany na aretinina miala amin'ny tenany na aiza naiza misy an'izany voatao miala tao amin'ny anaran'i Jesosy mandeha any aza menatra ianao na tsy apetraka ao amin'ny faritra marana akory ary ny tanao fa didino dia voly androany teneno iala azonao atao mametraka ny tanao amin'ny faritra marary anao dia apetrao fa voa mety tsara koa zany nefa deroy am'izay avoay ny aretina mpanasitrana ianao io ianao ary ho ampiasain'Andriamanitra anasitrana ny hafa ianao koa tsy maintsy hositranina androany aza mieritreritra ny ariary zany tsony teneno ny aretina mandehana miala tao ry aretina miala am'izay miala ho aminy tsy miandry rapitso na rariva na rafakapitso na amin'ny ray volana fa zao kehitriny zao androany mifa amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy miala amin'ny anaran'i Jesosy mialanareo le ratsy voanareo aingana mandeha miala aingana miala tao le aretina miala tao amin'ny anaran'i Jesosy na inona zany mandeha mifantatra miala zao kehitriny zao ho anao manana olana mitositra rehetra apetrao ny fonao ny tananao dia mora malahelo ianao anatin'izany apetrao ny fonao ny tananao androany vavaka ao anao manokana tiako ny vavaka ao anao androany avelao andeha any io devoly io ianao aza matahotra tsony aza matahotra an'io tositra io ianao aoka tsy tebiteby amin'io kory ianao fa tsaroa fandroany Jesosy afaka anao fagagana lehibe dia anasitrana anao izy esory ny fanahinao fotsiny eto Jesosy izy misy fanasitranana eto androany midina riosotry ny fanasitranana mandray fanasitranana sady ianao raisy ilay fanasitranana tsy azony devoly fatorana tsony ny fonao aingana mandidy anareo ary devoly ny aretina miala ao amin'ny fony ao ny olona mitositra rehetra na miankatra io na midina androandro krokera rehetrarehetra mandeha daholo lasa am'izay voa amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anareo azy mifaho aminy mandeha any mivoaka ny fantatro miteny misy fahefany zany miala tao mifaly amin'ny anaran'i Jesosy risonareo aingana voataholy amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mandeha afaka izy io mampitomany lava azy io malahelo lava voaratra amin'ny fony zay tenen'ny vady mamparararo ny fony daholo fanamfanilokiliana mahatonga zany miala amin'ny fony ao le mahatonga azy voailikilika voateniteny lava mavesatra ny fony androany miala amin'ny anaran'i Jesosy miala tao ny ratrapo aingana mandeha daholo amin'ny anaran'i Jesosy miara-mivoaka miara-mandeha mifa amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mandeha fantako resiny devoly androany aingana le mahatonga ny vadiny tsy ahoana dia mankalatsy ty mahivava aminy manao teny manosina na manesina tahaka izany foanako izany amin'ny anaran'i Jesosy androany aingana mandeha foana miala tao voa tao miala tao voka taholy
Mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Afahana izy androany. Tsofoka rano Jesosy reto. Ho amin'ny fanafahana. Afaka izy amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka izy amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra Tompo. Halleluja. Amin'izao fotoana izao kosa, mazao ny toeranao. Amin'izao fotoana izao. Ho anao olona manan'olana ara-bola lava eo. Tia mankany amin'ireny banky fisamboram-bola ireny ianao. Dia mialetsy ianao dia maketsy. Hanan'olana maro vola ianao. Androany te hivavaka ao anao. Eritrereto fa nandritry ny alina nitady vahaolana io lehilahy antsoina hoe Petera io fa tsisy vahaolana. Fa teny tokana nataon'i Jesosy mankanesa any amin'ny lalina. Dia nandeha izy. Dia nisy vahaolana. Androany koa, tiako milaza aminao fa isy vahaolana ao anao androany. Isy fandresena ao anao androany. Isy fahombiazana ao anao androany. Raha mino ianao dia ataon'i Jesosy izany androany. Ho ataon'i Jesosy izany androany. Halleluja. Halleluja. Apetrao amin'ny fonao ny tananao. Mino androany fa isy vahaolana androany. Isy fandresena ara-bola androany. Halleluja. Jesosy. Amindra fo amin'irety fiangonana reto ianao. Ny olana ara-bola rehetrarehetra. Dia androany ianao ny mamahazany. Jesosy, fantako. Efa tena tapidalaka le izy. Taka ny sokona nambato ny fitenenanao. Fa androany Jesosy. Dia isy vahaolana. Isy fandresena androany. Isy fagagana androany Jesosy. Fa ny devolim-panala baraka. Androany. Io fanamfantrany io. Androany. Devolo mampisambotra sy mampindrana. Androany. Mandidy anareo mandeha anareo. Aingana mandeha. Aingana mifampisazy. Mifampisazy. Tsisy hevitra. Nareo foana manakana an'io tsena an'io tsy handeha. Mandrava ny fiariny. Aingana mandeha devoly. Fa nampamotika sy mpandrava rehetra androany. Nahoana ny pitehanareo izy. Aingana mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholy. Voa amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana androany. Tsy miverina ao anatin'ny tsony. Mivoa amin'ny anaran'i Jesosy. Aingana mandehana. Mivoaka androany. Natao mpampisambotra amin'izay izy. Tsofoko rano. Ho mpampisambotra zao fiangonana zao. Tsy misambotra tsony izy eo amin'ny fiainany. Manomboka tsofo rano ny tenanao. Raha mba mety aminao apetraka amin'ny lohanao kely ny tananao. Dia mba tsofo rano ny tenanao. Tiako ianao tena hitsodrano ny tenanao. Ho lehilahy salama, vehivavy salama ianao. Olona tsy misambotra tsony ianao. Ho mpampisambotra ianao manomboka izao. Ho mpampisambotra ianao. Halleluja. Tompo, izay tsodrano tonono reto fiangonana reto eo amarinao ka ho tanteranao amin'izany. Ary tsofoko rano izy Jesosy. Olona hafa kely. Manana fiainana vaovao. Manana fiainana mendrika. Fiainana mandroso. Fiainana tahina. Jesosy malalo. Ary fantako manana fahafana ao amin'izany izy. Satria hainao atao izany. Misaotra anao Andriamanitra. Oh, halleluja, halleluja. Aoka tena hivavaka ianao. Tsofo rano ny tenanao. Vavahy ianao. Tsofo rano ny tenanao. Masotoa mihitsy ianao mitsodrano ny tenanao. Halleluja. Fiangonana hafa kely ty fiangonana ty. Fiangonana mendrika ho amin'ny voninahitra. Mankasitraka. Misaotra Tompo. Fa ho amarinao tsodrano izay tonono izao fiangonana izao amin'ny tenany. Halleluja. Ary tsofoko rano izy. Ty herinandro ty sady. Ty herinandro mpitahiana ho azy. Herinandro mpahombiazana. Herinandro mpandresena. Oh, halleluja. Hita azy ianao. Misaotra raha eo. Dia raika ianao meko voninahitra ianao. Mankasitraka Jesosy. Mankasitraka Jesosy. Halleluja. Saotra Tompo. Halleluja. Amen. Halleluja. Amany olanao zany Andriamanitra. Hitanao zany Jesosy. Dia mbarako anao toy an'le soma. Tsy hoe nitrosakory izay. Halleluja. Fa ny antsolona anankiray hoe, misy soma hono izao ny vidiny. Tonga dia ozy ilay olona hoe, po, alay vary le soma zany. Halleluja. Hitanao any Andriamanitra. Raha tsisy fa 0 ariary rehefa samy malala fa tsisy tsony le vola fa lany zany ny vola. Eo amin'ny fototra lany ny vola. Halleluja.
dia hoy sa hoe vita hatramin'ny tafo zany dia vita koa ny varavarana dia vita koa ny varavarakely dia ho tahina izahay dia anao koa ho tahin'Andriamanitra amena halleloia dia tonga tamin'ny marain'alina lesoma dia raina ny tompo tsara Andriamanitra halleloia za malala fa manana namana be dia be mety hoe namana hafa ako mitrosa maka soma maka visy ny sisa fa zao tsy nanana heritreritra ny hodina amin'izany mihitsy saika hoe tompo tsoa amin'izany aloha ary ta io ty azy ty tsy mijanona mandrakizay halleloia dia matoka fa Andriamanitra hitantsika rehetra isy loharam-pitahiana misokatra any an-danitra any amena halleloia hitanisan-tenin'Andriamanitra foana ane ianao manomboka izao amena sa tsy zany ve dia za tena misaotra an'Andriamanitra tena mbola misaotra ny tompo foana tsy mitsatra misaotra ny amin'ny ray aman-dreny tonga tany fa nitsodrano izay nataony dia ho tanteraka aminay dia ho tanteraka aminao koa zany ary za tena misaotra ny tompo nahasodrano koa zay teto tamin'ny voalohany taona tanteraka aminay zany dia ho tanteraka aminao koa ilay izy aoka tsy ho mpanadino ianao ozy ny tenin'Andriamanitra fa ho mpiaino halleloia akatoavy izay nytenen'ny mpanompon'Andriamanitra taminareo nandray nytsodrano zany nefa izy iny raha tsy diso ahy nefa sa ve za ve matadidy sa zany tsy matadidy tsy fantako fa dia ho tahin'Andriamanitra ane ianao misaotra be dia be ny hafamezana izay nataonareo hanonitra an'izany tena fomba gaga tsy azo eritreretin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo hitiaka mafitsika androso ny ray aman-dreny ara-panasana ndeo tsangatsika tompoko misaotra fa vita somatsara ny fitampivavahana zay nitondranao anay teto androany misaotra ray ankehitriny dia andehody izahay ho mba mpitahina ho mba mpasoavana misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen dia miravisantsika tompoko